Taorin'ny fandanian'ireo solombavambahoaka zato isanjato ilay volavolan-dalàna momba ny famokarana sy ny famarotana ny Toaka Gasy omaly. Mitodika eny anivon'ny antenimiran-doolona ankehitriny ny mason'ny mpanara-baovao amin'ny fanapa-kevitra ho raisin'izy ireo. Raha iverenana ny voarakitra ao anatin'ilay tolo-dalàna avy amin'ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena avy amin'ny Fianaratsoa, Razafitsy Androfa Jean Brunel, tanjona voalohany anatin'izany ny mba ampalalaka sy ampanaran-dalàna ny fifamezivezena sy ny famarotana ny Toaka Gasy, ny fanomezan-danja ny vokatra malagasy, sy noho ity vokatra iray ity tsy afa-misaraka amin'ny kolotsaina malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao. Manoloana ny resabe ny anivon'ny fiarahamonina sy tamin'ny tambazotra-tserasera ny amin'ny fanaramaso ny kalitao sy ny fenitra ara-pahasalamana, nanambarany mpampakateny amin'ny voamera ny varotra sy ny fanjifana eo anivon'ny antenimiram-pirenena fa anjaran'ny ministera voakasika izany dia ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny fanjifana ary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no anaramaso izany rehefa ivadika ho lalàna ampiarina eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara. Ny zava-dehibe dia lany le lalàna tao amin'ny antenimiram-pirenena. Vita ny asanay solombavambahoaka fa sy miankina aminay amin'izay ny hampiarana ny iaplikena n'izany lalàna fahalalàn'ny Toaka Gasy zany eto Madagasikara. Ny zavatra rehetra atao eto Madagasikara dia misy norme indrindra fa amin'ny sakafo. Ny toaka dia zavatra azo sokajina ihany koa hoe miditra any ambava, ka misy ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana angamba no tompona niraikitra voalohany amin'ny fagnarahamaso ny norme an'izany Toaka Gasy zany eto Madagasikara. Izay inona fa sy hipetra-posiny zareo fa hitsangana hanampy, satria izay no napetraka ao anatin'ilay lalàna hoe ny fanjakana malagasy dia manampy ny vahoaka malagasy, mpanamboatra Toaka Gasy mba hafantarany ny vahoaka ny atao hoe norme. Raha ny fanazavana hatrany tany amin'ny taona 80 no nisy ny lalàna momba ny toaka sy ny zava-mahadomelina teto Madagasikara ka nandrara ny famokarana sy ny fanjifana Toaka Gasy. Anova farom-piainan'olona maro ny fisian'ity volavolan-dalàna ity ary anatsara ny fampidiran-ketra amin'ny kitapom-bola-panjakana raha mizotra araka ny tokony ho izy. Ny fivoahan'io lalàna io tonga dia magnova ny fidiram-bola ny vahoaka tena hoe le kosy farany madinika indrindra eto Madagasikara. Tsara hazava amin'ny vahoaka malagasy fa tsy misy toaka mahasalama na iray aza, na ny avy any ivelany io na ny vokarina eto an-terra na nampandraharaha matanjaka eny fa na ny Toaka Gasy izay voanazy fahalalàna tao amin'ny antenimiram-pirenena io. Angamba azo hitarafanjavatra iny fifidianana tao amin'ny antenimiram-pirenena iny. Voasolo tegna tao avokoa ny faritra 2020 tamin'ny présence ny hery politika rehetra koa eto Madagasikara, izahay GPR ny nanolotra ny tolo-dalàna, IRD izay tonga maro tao, ny tiako Madagasikara, ny non affilié samby mitambatra tamin'ny fampandaniana izany lalàna zany. Ka ataoko angamba anjaran'ny mpitondra ny mampifagnaraka ny etaetam-bahoaka sy ny lalàna. Tombony amin'ity volavolan-dalàna ity raha ny toa-kevitra ireo solombavambahoaka hatrany ny fahafahana mamokatra angova amin'ny Toaka Gasy, eo ihany koa ny gel désinfectant sy ny alcool izay ilaina amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao. Fanontaniana mipetraka ny hoe ina no fepetra raisin'ireo tompon'andraikitra isa-tokony amin'ireo ayay ny olom-pirenena ny amin'ny hoe ahoana ny fanaramaso ireo Toaka Gasy rehefa ho vokarina fa ho latsaky ny 470 degré avokoa. Eo ihany koa ny hoe ahoana no ataon'ny fanjakana amin'ireo olona maro nahiditra ponja vokatry ny famokarana na fivarotana Toaka Gasy teo aloha.